Izay no fanazavana izay nentin'ny tompon'andraikitra avy eo anivony fikamanana mampiely baiboly. Izy fiantraikany eo amin'ny fivarotana baiboly kosa ny fampiatoana arak'asa na ny chômage teknika izay misy eo anivony fikamanana mampiely baiboly amin'izao fotoan'izao fanadidina avy hatrany. Eo anelanelan'ny 3,1 alina hatramin'ny 7 alina ariary ny vidin'ny baiboly ety amin'ny Totobatona-Antaninarenina arakaraky ny endriny sy ny habeany. Nanamafy ny mpivarotra baiboly fa izy fiantraikany ny fampiatoana arak'asa na ny chômage teknika izay lalovan'ny fikambanana mampiely baiboly amin'izao. Izy hoa zany raha ny tena normal amin'izay zay tsy malahelo amin'ilay resaka hoe pourcentage satria zay misy pourcentage fa le fikatoanan'ilay izy eto amin'ny firenentsika mihitsy no mampalahelo satria ao anatin'ny fanatotoloantsika amin'izao fotoan'izao dia ilayntsika ny resaka momba ny fivavahana zany tsy misy mihoatra an'izany angamba ny fiaina zanak'olombelona fiainana tsy miaraka amin'Andriamanitra zany hafa mihitsy efa mandroso meratsy be mihitsy mantsy ny eto amintsika amin'izao ny resaka indrindra ny mpanjifa-lemana. Ny mpanjifa ihany koa dia manana ny heviny. Izany tokony hoe mba tsy atao zero satria ny izany mba ilain'ny olona izany tenin'Andriamanitra dia lasa avy eo izany ohatrany hoe tsy sempanatsoa zareo mikatona zareo dia izay ny amin'ny alan'ny miaram-panahy izay zany tena mety fiatraikany amin'izay. Na ny mpanjifa na ny mpivarotra baiboly dia manantena fa isy ny vahaolana ho hita mba hiverina hisokatra sy hanohy ny asany indray ny fikambanana mampiely baiboly malagasy.